Mahakasika antsika koa ve io ady fanandrinan'i Kristy sy Satana io? Zava-dehibe tokoa no ananantsika an'izao fotoana izao dia faly miarabanao manasa anao am-panatsana andinika ny hevitry ny soratra masina. Mieritreritra hoe raha miady izany Satana sy Kristy dia efa maninona isika no voafoaka ao anatin'izay sa tsisy idirantsika ny adiny. Ny oam-pitenenan'ny ankizy fahiny hoe izy mivady ny miady dia ny ankizy ny voapotsipotsitra na voatoritoro, entina milaza ny hoe ny laona sy ny fanototsy ny zavatra totoina, dia mety mieritreritra an'izany koa isika hoe tokony tsisy idirantsika kosa ny adin'Andriamanitra sy Satana any. Kanefa andoange fantarintsika ny andohan'ilay izy. Ny andohan'ilay ady aloha izany dia fariparitan'ny Isaia 1:7. Vakintsika ny Isaia 1:7, andininy faha 12 ka hatramin'ny 14, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy dia mangataka anao anaraka tsara. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao ry ilay fitarikandro zanaky ny maraina, voakapa enjera amin'ny tany ianao ry ilay mpandripaka firenena, ary ianao efa nanao anaka-po hoe any an-danitra no hiakarako, ary any ambonin'ny kintan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any am-parany avaratra aho, hiakatra ho any ambonin'ny rahona aho ka ho tahaka ny avo indrindra. Izay ny andohany, izay faniriana toerana, fitsiriritana, ary nisy fialonana koa tao anatin'izay. Izay ny andohan'ity hoe fifanandrinan'i Kristy sy Satana ity. Napetraka Andriamanitra tamin'ny toerana tena sahaza azy, i Losifera, izay anjely kerobima mitondra fahazavana tamin'izany fotoana, kanefa dia tsy nionina tamin'izany izy. Impiry koa moa isika ny tsy mionina amin'ny zavatra misy antsika, ny toe-javatra iainantsika ankehitriny, fa mitady ny ambony kokoa izay mety hanimbatsika zavatra ao anatin'izay fikendrena izay. Izany no nanjohan'ny Satana, ary ny Ezekela 20:20, andininy 12 ka hatramin'ny 17 dia manamafy an'izay sary anohitra mitovy izay. Ary ny Apokalipsy 12:10, andininy 7 ka hatramin'ny 7 no milaza an'ilay ady ny fanaovana tany an-danitra rehefa avy eo, rehefa nitoy izany ilay fitsiritana dia nisy fandraisan-dahatra nahatonga ny ampahatelon'ny anjelin'ny lanitra hanaiky ny famitahan'ny Satana, dia rafitra ny ady ary tsy maintsy nazery Satana vokatr'izany. Rehefa nitoy ny fiainana dia nanjary voazery tetỳ ambonin'ny tany Satana hoy izy. Dia fantatsika tsara tamin'ny alalan'ilay tantara tany amin'ny fiandohanana ny Genesisy, ao amin'ny Genesisy 7, andininy 1 ka hatramin'ny 5 milaza ny fahalavon'ny olombelona. Mandray anjara amin'ilay ady indray izany izao ny olombelona, satria rehefa voafitaka ny tany an-danitra ny ampahatelon'ny anjely, dia ny olombelona izay taranaka noforon'Andriamanitra manokana no indro indray ankehitriny fa niezahan'ny Satana ho fitahana, ary tena voafitany. Dia tamin'ny alalan'ilay voankazo voarara sy Eva izany. Izao no ambaran'ny Korintianina faharoa 2:10, andininy 7 azy io. Korintianina faharoa 2:10, andininy 7, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny teny hoe: fa matahotra aho fandrao ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsim-po sy ny fahadiovana amin'ny Kristy, tahaka ny namitahany menarana ny Eva tamin'ny fiendreny. Azonao ve izany? Zasy ianao koa izany tafiditra, fa raha vao tsy mitandrina isika dia tonga ao amintsika koa ny sain-dratsy. Izany hoe anisan'ny mpandray anjara ao anatin'ity ady fanandrinan'i Kristy sy Satana ity zasy ianao. Tsy azontsika ialana izany, fa tsy maintsy miatrika izany isika. Dia eto no mahatonga an'ilay fampitandremana hoe tandremo fa Eva efa votany am-boalohany, dia isika izany mila mitandrina kosa ankehitriny. Ahoana ny fomba handresentsika ary? Ataontsika hijery ny Romanina 9:20, andininy 12. Ahoana ny fomba handresena? Satria misy ny fomba handresena. Romanina 9:20, andininy 12, amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana ny teny hoe: fa Andriamanitra ny fiadanana hanorotoro an'ny Satana faingana eo ambanin'ny tongotrareo. Ahoana hoy izy? Andriamanitra no hanorotoro an'ny Satana faingana. Ahoana ny fomba natanterahana an'izany? Dia tsy inona tsy akory fa ny fahafatesan'ny zanak'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana, izay nanorotorona ny Satana. Resy Satana tamin'izay fomba izay, dia mbola mila mampahery antsika ihany koa izy. Ny ao amin'ny Hebreo 2, andininy 4:20 sy 10:20 no amarana antsika azy. Hebreo 2, andininy 4:20 sy 10:20 dia vakinoko amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny hoe:
Koa satria manana ny fomandra ny zaza dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay nanana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafahany izay rehetra nandaniny fiainany rehetra tamin'ny fanandevozana no mitahotra ny fahafatesana. Iza ny tompon'ny fandresena? Kristy. Ary ao aminy ihany koa no anavotana antsika. Izy no laklen'ny fandresena. Andao sika ho ao amin'ny Kristy, anaiky an'i Kristy ho tompontsika, hiankohaka amin'ny Kristy, hanolotra ny tenantsika ho azy, dia izy no hamonjy antsika. Hivavaka isika. Tompo, mahakasika anay tokoa ny ady, satria isan'andro izay dia manapa-kevitra foana na hanao tsara na hanao ratsy. Mamindra fo aminay ianao tamin'ny nanaovana ratsy sy ny tsy nety, fa ankehitriny mbola mangataka ny Kristy ilay efa nisolo anay zahay, mba hitondra anay ho amin'ny fahamarinana rehefa namela ny elokay, mba tsy hamerana anay ny fahadisoana intsony. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.